Ny Romana toko 7 dia miresaka momba ny olona anankiray izay nanana faniriana mba handresy ny ota sy mba hanana fiainam-pahamasinana kanefa diso ny fomba nanatontosany izany. Ny sary ampiasainy eto dia ny fanambadiana. Raha tokony hanambady an'i Kristy izy dia lasa nanambady ny lalàna. Ny Romana toko 7 ny tapany voalohany dia miresaka momba ny fanavotana ho afaka amin'ny lalàna. Ahoana no lazavantsika an'izany amin'ny teny tsotra? Ny Romana toko 9 mampiseho fa nanambady ilay adama ela isika. Eto indray dia ny fanambadiantsika ny lalàna no resahina. Ary ny Romana toko 7:4 dia miteny hoe efa natao maty ny amin'ny lalàna ianareo tamin'ny alàlan'ny tenan'i Kristy mba ho vadin'ny dia ilay nitsangana tamin'ny maty. Koa azontsika lazaina eto izany fa ao amin'ny Romana toko 9 sy 10 dia misy fanambadiana anankitelo: fanambadiana ny adama ela, fanambadiana lalàna ary fanambadiana an'i Kristy. Samy hafa be daholo ireo. Ilay adama ela dia tahaka ny vady ratsy fanahy anankiray izay mikapoka sy mamono ahy, mamadika ahy ho lasa vehivavy janga sy manapotika ny fiainako. Koa indro ilay vehivavy no velesina sy nodaroan'ilay vadiny ratsy fanahy fa mangetaheta fanafahana. Tamin'ny indray amiko dia maty ilay vadiny, maty ilay adama ela. Isaoran'Andriamanitra izay ilay fahaterahana indray. Izao ary vehivavy lasa mpivavaka io dia afaka manambady indray. Kanefa raha tokony hanambady an'i Kristy izy dia raha tsy fiantefa ny safidiny ka lasa nanambady olona mitovy endrika amin'ny Kristy. Ny lalàna izany. Ny lalàna dia tonga lafatra ary mora foana ny manafangaro ny lalàna amin'ny Kristy satria mitaky fahamarinana izy. Ny lalàna dia tsy tahaka ilay vady mpidaroka, kapoka, manao ny rehetra mampijaly anao. Ny lalàna dia mitaky ny lafatra. Amin'ny 9 maraina dia tonga dia tsy maintsy mifoha, tsy maintsy mikarakara sy mandroso ny sakafo maraina alohan'ny amin'ny valo, tsy amin'ny 9:03 fa amin'ny 9:00. Izany ny lalàna. Ny efitrano rehetra tsy maintsy mipirina daholo. Ny kiraro tsy maintsy eny amin'ny fitoerany, ny akanjo tsy maintsy voasasa madio, tsy misy tasy ary voapasoka sy voapirina. Ny trano iray manontolo tsy maintsy tomombana, tsy mangataka zavatra ratsy mihitsy izy. Fa firy aminareo anabavy eto no te hanambady lehilahy ohatr'izany izay mitaky ny zavatra rehetra ho tonga lafatra? Hoy ianao hoe izany ary fa nitady tombony ka natombony. Lehilahy tsara izy saingy lehibe loatra ny zavatra takiany, tsy mangataka zavatra ratsy izy kanefa tsy ho tratrako mihitsy ny avy ny zavatra tadiaviny. Eo amin'izay dia ho tsapanao fa tsy tokony nanambady an'izy io ianao. Ka inona ary izany no atao? Ity vady atao hoe lalàna ity anie ka tsy mety maty e. Tomady be izy, tsisy tension, tsisy diabeta, salama sy matanjaka be izy ary ho velona mandrakizay satria lalàn'Andriamanitra izy. Ary dia mamoy fo tanteraka ianao efa nanambady an'ity lehilahy ity aho. Kanefa hoy ny Romana toko 7:2 hoe fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho amin'ny lahy raha mbola velona ny lahy, nefa ny lahy tia ho velona mandrakizay. Izay ny feheverako ary marina fa ny lalàn'Andriamanitra dia velona mandrakizay. Koa dia very fanantenana tanteraka ilay vehivavy fa nanao zavatra hafa Andriamanitra. Ilay vehivavy indray no nivonoana, nampifarana ny fanambadiana koa izany. Tsy maintsy atao maty ianao hony 14. Tamin'ny voalohany aloha dia ilay adama ela no vadina ny maty. Avy eo dia ianao indray ilay vehivavy no atao maty. Koa dia ho tapaka ny fifandraisanao amin'ny lalàna. Ary izao dia natsangana tamin'ny maty ianao ka afaka manambady an'i Kristy amin'izay. Izay ilay fanambadiana fahatelo. Ary Kristy koa dia mitaky zavatra betsaka. Hoy izy, ny sakafo maraina tsy maintsy eo ambony latabatra amin'ny 9 maraina, tsy amin'ny 9:01 fa amin'ny 9:00. Ny zavatra rehetra tsy maintsy tonga lafatra avokoa. Ny trano tsy maintsy madio satria ny ahavon'ny zavatra takian' Jesosy dia tsy latsaka noho ny takian'ny lalàna fa mihoatra aza raha ny tena izy. Ny lalàna milaza hoe aza mijangajanga fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa mijangajanga tamin'ny tampony sahady.
avo kokoa ny azy ny zavatra takiny kanefa izao no mahasamy hafa azy. Andao fa ataontsika miaraka. Andao iarahantsika karakaraina ny sakafo maraina. Raha ohatra izao ianao ka mivavy be dia tsy mahavita sakafo maraina raha tsy amin'ny iray ora atoandro. Tsy androkanao ny tompo fa hoy izy aminao. Tsy maninona fa hifanapitsika ary arariasa ianao sy ny tompo. Mendalana ny episy dia ho vonona ny sakafo maraina amin'ny 1:10. Rehefa tsy ratsy, omaly tamin'ny 2 atoandro, androany amin'ny 1:10. Efa misy fiatsarana dia hoy ny tompo aminao hoe mahafinaritra. Tamin'ny 1 aloha dia miroso amin'ny 1:10 dia miroso kelikely hatramin'ny 5 maraina, mandroso hatrany mankany amin'ny fahatanterahina isika. Ary raha ohatra ianao ka olona tsy mahay manasa lamba ka mbola feno tasiny lamba no sasanao, hoy ny tompo hoe tsy maninona izany rahantsika manasa dia amin'ny manaraka kely sisa ny tasy tavela, tsy olana mihitsy dia mandroso hatrany mankany amin'ny fahatanterahina, mandrapavitanao manasa lamba tsy hisy petina na iray aza. Hitanao amin'izany fa miara-miasa amintsika ny tompo, tsy tahaky ny lalàna izy, izay finaritra manome baiko fotsiny antsika, fa mpiara-miasa aminy isika, mba tahaka izany Jesosy.